mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fagnaraba antsika riavako malala tratra ity talata fa efatry ny volana febroary ity ny mofinaina voalahatra aotsika anio dia ny bokyny filazan-tsaramasina araka ny marika toko fahadimy andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby efapolo. Marika toko fahadimy andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola niteny Jesosy dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe efa maty ny zanakao vavy, nahoana anao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany. Fa tsy nahoany Jesosy zany teny nataony izany fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra, mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany hanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahin'i Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo ka hitany Jesosy nitabataba. Dia ny olona izay nitomany sy ny nanaona be ihany. Ary efa niditra izy dia niteny taminy hoe nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty razavavy fa matory. Dia niomia azy fatratra ny olona fa nandroaka azy rehetra izy dia nitondra ny ray aman-dreny razavavy mba amin'izay olona teo aminy ka niditra tao amin'izay nisy an-drazavavy. Dia nandray ny tanany razavavy izy ka niteny taminy hoe talita kumi, izany hoe raha dika razavavy hoy izao aminao mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay razavavy ka afa nandeha. Fa efa 12 taona izy ary niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona. Ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy ho fantatr'olona izany ary nasainy nomena hanina razazavavy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ry havana ny filazantsara masina araka ny marika dia maneho toetra manokana mihitsy any Jesosy. Maneho toetra manokana izay milaza fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Zay mazava. Fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra maika lava. Andriamanitra maika, Andriamanitra tsy manam-potoana hitaretra, hipetrapetrahana amin'ny famonjena ny olona. Andriamanitra tsy mba mampiandry ny olona. Marika dia rehefa mitantara mampiasa mandrakariva voambolana na fomba fiteny hoe ary niaraka tamin'izay, ary tsy tapitapitra iray. Amin'ity toko vitsivitsy ampelantanantsika ity any amin'ny toko 2:20 amin'ny toko 5, 2:20 amin'ny toko 9, 2:50 amin'ny toko 9, matetika miverimbelona ampolony maro amin'ny filazantsara araky ny marika ny teny hoe ary niaraka tamin'izay, ary tsy tapitapitra iray. Kai etune hoy ny teny grika, izany hoe milaza zavatra aingakaingana tsy nitaretrehitra. Jesosy tantarainy marika zany dia zao Jesosy maika, tsy mitaretrehitra, tsy manam-potoana hipetrapetrahana. Jesosy eo afovoan'ny vahoaka, eo afovoan'ny olona, eo afovoan'ny marary sy ny mangifiry, ary tsy manam-potoana hipetrahana fa mamonjy ny olona. Dia izay no miseho amin'ity tantara ity. Jesosy nitalaon'ilay mpanapaka ny sinagoga antsoina hoe Jairo, hoe avy tompo marary ny mpampianatra, avy mba marary ny zanako 12 taona, ainganenao fa ametrao tanana izy fefa marary efa faty izy. Dia lasa Jesosy nandeha niezakazaka, nandeha namonjy ity zanakavaviny Jairo ity. Teny an-dalana nefa izy dia nisy vehivavy zay mitsidra, nandeha namonjy azy koa nizakazaka nanomaromana kokoa sisy atao avoan'ny vahoaka ary mikasika ny somotra viavin-damban'i Jesosy fa teo sitrana. Ary nisy fotoana indray Jesosy na dia efa maika aza mbola niresaka tamin'ity vehivavy ity, maika mbola niresaka amin'ity vehivavy ity, hamonjy ity renim-pianakavinana ity vehivavy lehibe ity izay nitsitra teny an-dalana maty ilay mandra-pahatongan'i Jesosy dia maty ilay zazavavy zanak'ilay mpanapaka ny sinagoga. Ina ny sary anehony marika azy. Jesosy dia izao
iny Jesoa andeha amonjy ilay zanakavaviny Jairo ary iny tenatenany zany la iny tenatenany iny de nisy tantara nitsofoka indray ny tantarany ity vehivavy mitsidra ity tantara anakiroa zany no atambatry marika ho tantara anakiray amin'ity toko zay nomenantsika eo mofonaina ity. Mampetry antsika iny afaka malala ilay tantara raha ohatra ka mamaky tsara ny toko fadimy isika ny mofonaina moa manomboka ny 20 fa raha mamaky azy rehetra isika mba atakaratsika ny andininy rehetra ny mofonaina volahatra io de zao Jesoa manangana ny maty zay ny votoatiny io tantara io. Lay zazavavy kely izay voalaza teo manao any toko andininy voalohany zany dia maty ny farany de tenenin'ny Jesoa mety tsy maty angy io fa matory zany hoe maty izy amin'ny ara-batana fa tsy tena maty izy fa matory. Ilay vehivavy zay nitsidra ka nanatona an' Jesoa taty an-damosina de zao efa maty ko iny fa natsanga an' Jesoa tamy maty no hoe mitsidra vehivavy mitsidra zany dia vehivavy maloto mazava ho azy fantatra zany amin'ny bokin'ny Levitikosy zany ny hoe olona mitsidra dia maloto ary tsy mahazo mikasika anaiza na iza tsy mahazo mifanerasera amin'olona akory ary tsy mahazo mikasika olona tsy mahazo makeo afovoan'ny olona tahaky ny boka tsy misy hafa miboka mihitsy ny hoe vehivavy mitsidra maloto izy azay natonga azy mihery tao an-damosiny Jesoa satria tsy azony atao mihitsy ny hitan'i Jesoa amaha olombelona satria maloto izy. Ny olona mikasika azy de maloto avy hatrany ary izay no natonga azy nangay hery efa hitan'i Jesoa nitodika tany aminy Jesoa de natahotra izy satria fantany fa maloto izy nefa nikasika an' Jesoa. Zany hoe ity vehivavy ity zany de zao velona ara-batana fa maty ara-panahy maty ara-piaramonina maty ara-piaramonina satria tsy mahazo miaramonina man'olona tsy mahazo mikasika olona tsy mahazo mandray tanana olona maty ara-piaramonina izy miala amin'ny fianakaviana izy mitovy tsy misy hafa miboka nefa koa maty ara-panahy satria tsy mahazo makany am-piangonana makany amin'ny tempoly tsy mamonjy ny fiaraha-mivavaky ny olona any amin'ny tempoly eny amin'ny kianja tempoly akory aza no zany dia maty ko ity vehivavy ity fa natsanga an' Jesoa izy tamin'ny maty ndray zany ohatrany velona ety ivelany saingy maty ao anaty fa natsanga an' Jesoa. Ny anakiray indray efa tena maty mihitsy fa natsanga an' Jesoa velona. Jesoa manangana ny maty no tantarainy marika eto ravako malala manangana ny maty tsy hoe kisendrasendra koringe ny hoe 12 taona ny ilay vehivavy mitsidra no narary ary 12 taona ilay zazavavy kely natsanga an' Jesoa tamy maty. Mifamatotra ireo tantara reo mifamatotra ireo tantara reo Jesoa nanangana ny maty. Rehavako nanaitra atsika eny asa mora ohatra ka tena ndraisana ankabeazan'ny malagasy fa ndeha ataotsika hoe nanaitra ny vitsivitsy angamba ny tatitra izay nataon'lay économiste Banque mondiale manaraka ny fiainam-pirenena eto Madagasikara antsoina hoe Mark Stoker nanaitra ny teniny ity Paito Karena ity raha nilaza manao hoe tena mahantra Madagasikara raha toa ka jerena ozy ny fahantrany eto Madagasikara de na inona ozy raha izao famindra izao raha izao fandehan-javatra izao de zao afaka 10 taona vao tratratsika indray ny fari-piainana na ny ataotsika hoe ny fiarikarena faobeny Madagasikara talohan'ny Covid talohan'ny taona 2024 zany de zao mbola afaka 10 taona vao tratratsika zany tsy hoe la efa tamy 2024 talohan'ny Covid iny efa nahantritsika menakavy efa nahafantatra an'izany tsika fa efa sahirana efa nahantra efa be deabe ny olona tsy ampy sakafo fa izao hoe Mark Stoker eto Madagasikara zany miteny io ary etsika rehetra tamin'ny vaovao
dia afaka folo taona ho izy raha izao fandeha-javatra izao voatafarina hitovy talohany Covid ny toe-karenareo tsy teny zany eo ny tany aloha-tany zany ary afaka 5 taona ozy vo hitovy amin'ny fari-piainan'ny Rwanda na ny vahoaka Rwandais tamy taona 2014 ny fari-piainanareo zany hoe ny fiarikarina fobeny Madagasikara de afaka 5 taona vo hitovy amin'ny fiarikaren'ny Rwandais tamy taona 2014 raha izao zany tsika ny manomboka de izao raha sofa mindrantsika zao de na de ze zaza teraka androany azy de afaka 5 taona vao ahita vao ahatratra ny fiarikaren'ny Rwandais mitsika am'resaka zao zany hoe tsika zany de tsy ahita mihitsy raha toka jerena de tsy ahita mihitsy ny Madagasikara ho tahaka ny Japon na ho tahaka ny Frantsa na ho tahaka ny Suède na inona lazaina na tahaka ny États-Unis na tahaka ny Corée zay ohatra lazainao satria hoist Mark Stoker économiste tsika rehetra ny aranandriany zany miendrasa 5 taona no fa mindry anareo zao vao hitovy amin'ny fiarikaren'ny Rwanda tamy taona 20 nefa mbola vo Rwanda tamy 2014 ary zany fa tsy hoe hitovy nitovy amin'ny asa tsy fantatro ze fie Angleterre Italie tsy hitovy am'zany akory ara fa Rwanda fotsiny afaka malala raha tsorina zany de zao tena maty mihitsy le toe-karena raha izy ihany azo ilazana azy mampatsiaro ity marika toko fahadimy ity zany vaovao rentsika vao zany nge tsy hoe fa vaovao herinandro vitsivitsy zay afaka malala asa re manahoana ny fomba ny atrehtsika ny fiainana tahaka zany mampieritreritra hoe manahoana moa zany ny fahasarotan-javatra miandry ny tsirairay avy eto le afaka koa de mampianaratsika fazantsaraky ny marika ny zavatra tiany marika ho takatritsika de zao na velona fa mody maty le toe-karena na maty fa mody velona le toe-karena de izao ao am' Jesosy misy fanangana ny maty sy fiainana Jesosy ny manangana ny maty tsy hoe olombelona ihany io tsy zay loatra fa tena amy lafin-javatra rehetra mihitsy ao am' Jesosy ny misy ny fiantombohan'ny zavatra rehetra dia mahagaga le avako malala fa rehefa nanatona ilay vehivavy lay zazavavy kely 12 taona Jesosy efa maty izy ty Jesosy hoe matory dia o Jesosy talita kumi zany hoe ry zazavavy talita kumi mitsangana ianao kuma mitsangana ianao ry zazavavy mitsangana le vombolana hoe mitsangana le avako malala te baiko ho an'izay mahatsiaro hoe maty ka te ho velona ho an'izay mahatsiaro hoe ao anatin'ny sarin'ny fahafatesana ka te hitraka de meny Jesosy baiko hoe mitsangana ianao le afako malala ao anatin'ny fahantrana isika ao anatin'ny fahasahiranana ampitahin'ny olona amina firenena madinika izay tsy ampy enina akory ny velaran-tanitsika dia itenenany tompo manao hoe ry zazavavy mitsangana ry malagasy mitsangana ry firenena mitsangana ity teny hoe mitsangana ity ry afaka de voambolana izay tsy vaovao amy baiboly tsy vaovao matetika miverimberina ao amy baiboly ity baiko ty hoe mitsangana ary saika matetika reo olon-dehibe tao anatin'ny finoana ao anatin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao de nahazo ity teny ity hoe mitsangana avokoa manomboka any amin'ny Abrahama Genesis 3:10 andiny 7:10 dia misy baiko eny Jesosy manao hoe mitsangana ianao ry Abrahama mandehany ianao amy teny hebreo mitsangana ianao de mandehany ianao de manofisy ianao jereo ny tanàna manofisy ianao manaova ianao projet zay ny dikany zany hoe raha le teny hoe mitsangana de tsy hoe mitsangana tsy manao ninonina fa eto any de zao mitsangana ianao de mandehany ianao manofy mandehany ianao jereo ny taninao de mandehany ianao sahy ianao manao projet
manoloana nylay fahantrana rehavako malala de eto ny tompo mibaiko hoe tahaka ny teniny tam'ty zavavy kely ty mitsangany ianao de mandehany ianao de manofisy ianao jereo zay projet anao jereo zay azonao atao tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama Genesis 2:20 mandehany ianao de tetezo ny tany rehetra de ataovy ny fitrasanao de manofisy ianao hoe ataonao inony ty de avako malala zava-dehibe ny finoana zava-dehibe ny finoana ary mitoy ny finoana de zao asa mitsangany ianao de mamano fisa fa ny faharoa de zao ny tenenany tompony io koa mitsangany ianao dia Jakoba Genesis 3:30 Jakoba de nonona tany amin'ny anatany reny tany amin'ny tany Labana niary tany izy rehefa nanakarena tany izy de iverina tany razana de natahotra izy iverina tany razana mbola ahoana moa zany zao ny fiverenana tany razana ahoana ny vadiny raha teo misalasala hoe mbola misy olona ty atsika ve any manahoana ny fiaritsika any manahoana sy ny sisa rehetra dia Jakoba nanapa-kevitra ny teneniny anjely manao mitsangany ianao de zao mandehany ianao raisoa ny andraikitrao ataovy ny fiarina rehavako malala ny teny hoe mitsangana de mitodika amin'ny tsiraray avy arehetra de Jakoba nahazo an'izany afatra zany mitsangana ianao dia mandehany ianao tohizo ny fiarikarenao mandehany ianao miverina any amin'ny tanyrazanao de mandehany ianao ataovy tohizo miavana ianao andananao miavana amin'ny Esau fa ny fahatelo de zao tsy Jakoba ihany Mosesy koa de nahazo an'io teny io mitsangana ianao tsy efa maniraka anao ve ahy mitsangana ianao raiso ny andraikitrao ampaherezo ny rahalahinao Samuela hitatsika Samuela 1:2-20 mitsangana anao Samuela de hosolo mpanjaka Davida ataovy ny andraikitrao aza misalasala fa mandehana ataovy ny andraikitrao hosolo mpanjaka Davida zay ny 2:20 boka Samuela 1 tsy zay ihany Davida mpanjaka koa mbola nahazo ny teny io Samuela 1:13 mandehany ianao mitsangana ry Davida mitsangana ianao zao fa andresy ny fahavalonao ianao mandana atreo ny ady rehefa koa malala le teny hoe mitsangana komana komi de milaza baiko handray andraikitra milaza baiko midika hoe ataovy ny tokony ataonao sahy ianao manao zay tokony ataonao avy rehavako ao anatin'ny fahantrana isika manao fahagagan'Andriamanitra tsy de tsika hevitra zany mahay manangana ny maty izy saingy le maty ho atsangana hanao inona ry havako le maty ho atsangana hanao inona dia zay ny mahatonga ny tompo eto mahatonga ny soatra masina be lehibe io hoe atsangana ny maty mba hanao ny andraikiny atsangana ny maty mba hiasa ho an'ny tompo atsangana ny maty mba hanompo atsangana ny maty mba ho tia namana atsangana ny maty mba hanao zavatra ho an'ny mpiarabelona fa tsy hoe atsangana maty ho velona ho an'ny tenany ihany tsy zay mihitsy ny fananganan'i Jesosy ny maty fa nanangana ny maty Jesosy de olona ho ampiasainy olona ho irahiny olona mpanaoviny zavatra ingany rehefa malala ho tsapanao fa ao anatina fahantrana lalantsika marina fa mety tentsika hoe taremarika ihany ange zany eny taremarika zany fa hitatsika ny fiainantsika isan'andro ny fahasaranantsika mianakavy hitatsika zany mitombo ny alatra mitombo ny alabotry isan-karazany zay tsy azonao eritreretina mihitsy hoe zavatra tokony ho tsovery de very zavatra madinika avy de endrika isehon'lay fahasaranantsika mianakavy de eto rehavako malala mitaonatsika ny tompo ao amin'ny aloha ny voalohany no misy ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'Andriamanitra ny voalohany misy ny fiarenana mahamenatra ke rehavako malala zany sokajinin'ny olona zany hoe sy afaka telo amin'ny 70 taona nareo vao mahatratra ny roan-dahy amin'ny ankehitriny maharary ange zany ry havako raha mba olona atao hoe tena mba mieritreritra tena mba nahita fianarana olom-pirenena mahatsiaro andraikitra mahamenatra ange zany de zany tatitra zany efa nataon'ny olona azo tsapahittanana mihitsy hoe nareo ve afaka telo amin'ny 70 taona nareo vao mitovy amin'ny anao maharary ange zany
firenena mitovy aminao tsy hoe tafirenena efa natanjaka ronjato taona na telonjato taona tahaka an'ireo any Eropa na ny Amerika na ny Azia koa azy fa firenena mitovy larana aminao tsy mifanalavitra tamin'ny fahaleovantena taminao fa afaka miteny telo amy fitopolo taona mihitsy ianao vao mahatratra an'ireny de afaka malala marary zany kanefa marary mamperitreritra anao marary mampiezaka marary matonga anao anahitra ny ampo-pirenena ny ampo-po maha-kristianina hoe Andriamanitra inona moa zany ny tokony andraikitro amy tany razako de fahantrana ny zanaka afaka 5 amy fitopolo taona zany de mbola antra ihany ve taranaka firy zany de mbola iaina ao anatin'ny fahantrana raha araka ity totsika hoe Mark Stoker zay azotsika antoka fa tsy miteniteny foana izy satria tsy olo tsotra olona nanoratra boky nandalina toe-karena tsy hoe olona tsotra fotsiny tsy pahy toe-karena oatra na ohatranao de afaka malala eto ary ny tompo de mampianatra atsika hoe ao amy ndao hivavaka andao hiverinao amy tompo andao hitodika am'ilay mpanangana ny maty de Jesoa kanefa rehefa mitodika eo aminy de izao anangana atsika amy maty izy hanampy atsika izy fa tsika ve vonona tsika ve hiezaka tsika ve hiasa tsika ve hanompo tsika ve hanao zay sitrapon'Andriamanitra ny fahavelomana tsy miaraka amin'Andriamanitra de fahafatesana ihany ny dikany ny fahavelomana tsy miaraka amy tenin'Andriamanitra de fahafatesana ihany ny dikany afaka malala engane horentsika ny tenin'ny tompo hoe mitsangana mety omeny olona tahak'izay nimezany olona any Jesoa hoe aizako hoe ny fivavahana ve de avitany zany ny fahatokisana reo an'Andriamanitra ny finoanareo ve de avitany zany mety ome atsika mihitsy aza manodidina atsika raha tsy efa mime mihitsy aza fa izao rehefako malala ny olona manana an'Andriamanitra ny fiarahamonina manana an'Andriamanitra de zao fiarahamonina nataon'Andriamanitra handresy nataon'Andriamanitra hitraka azany rehefako no mampahireziny marika atsika mamaky itony andininy tony hoe ao am' Jesoa angeny misy ny fiainany tsisy zava mahagaga tsy hain'i Jesoa ny mamaky atsika de nihibaiko an'i Jesoa tahak'izay nataony Jairo hoe ametrao tanana izy fa nga Jesoa nametra tanana rehefa tonga teo am'le zanaka vaviny Jairo manao ametrao tanana izy de sitrana fa nga Jesoa nametra tanana taminy mibaikoan'i Jesoa izy ndraisiny Jesoa fotsiny tanana zay mitsangana ianao afaka malala ilay faneketsika anatona ny tompo faneketsika anaraka ny baiko ny tompo faneketsika anaraka ny tenin'Andriamanitra de zao mitondra zava-baovao fiainana ao atsika aza sarahana mihitsy afaka malala ny finoana sy ny asa eto tsy midika hoe rehefa mino an' Jesoa de tsy manao nininina zany rehefa anaraka ny baiko ny Jesoa tsya jereo tsara le dikany teny hoe mitsangana arak'ilay dintsoatra masinantaratsika teo ny mitsangana araka ny Abrahama de miasa ny mitsangana araka ny Mosesy de miasa ny mitsangana araka ny Samuela de miasa mitsangana araka ny Jakoba de miasa mitsangana araka ny Davida de miasa zay daholo le dintsoatra masina teo miasa amanaraka ny sitrapon'Andriamanitra matoko ny fandresena mibaiko n'Andriamanitra de afaka malala engane ianao asain'ny tompo hitsangana hanaraka ny tenin'Andriamanitra mitsangana ianao de mino de matoky fa Andriamanitra maika hanasitrana Andriamanitra maika ampitsangana Andriamanitra maika ampandresy fa isika no mampiandry an'Andriamanitra ivavaka isika tompo am'soranao zay noho ny amin'ny tantarany reto olona anankiroa zay natsanganao tamy maty reto misaotra tompo fa azona iantoka ny fahamarinany teninao de ampahirezy zay tompo olona mahatoky anao ataovy resy lahatra fa ao aminao no misy ny fiainana hitanao ny fahantrana eto anivon'ny firenena miatraika amin'ny isambaravahana sisa tokantrano zany ary zary manimba ny fifandraisan'ny mpiarabelona sy ny fiarahamonina mampitoka monina mampatsiaro ho irerin'ny maro ary mandrava mihitsy aza ny fihavanana sy ny fifandraisana ao aminao Jesoa misy ny fananganana ny maty sy fiainana marina tompo ny teninao koa de mety eza ampahery anay fa mpamonjy ianao de areno ny toetsainay sy ny toeponay hamboary avao zay de ampio koa zay tompo ahatsiaro fa tao aminao hiasa hanaraka ny teninao
to aminao hiasa amin'ny fahamarinana, to aminao hiatrika ny adidy amanandraikitra zay tianao omenanay. De mivavaka zay tompo, tsy ireo traboina mbola ao anatin'ny fahasahiranana maro isan-karazany. Mamindra fo tompo, ampio ny tanindrazanay. Zavelanao lany andro mifanjinjy izahay, fa meherim-po sy herin-tsaina ny tsirairay avy ahatakatra fa tompona andraikitra amin'ny fanatran'ny firenena, fanatran'ny fiarahamonina, amin'ny faharavan'ny sotoavina. Tompo, talao aminao zay ankehitriny, manampiry anay. De jerevo manokana ny mpianatra miatrika ny fanadinana ato am'ty taona ity, ao anatin'ny fianarana azavelanao variana. Azavelanao hanimba ny fizotrany taom-pianarana any amin'ireo toerana maro samihafa fanalovan'ny voina ny zava-mitranga rehetra. Fa manampianao ny mpampianatra, ny mpianatra. Fe jereo fiainana tsiray avy Jesoa, ataovy ambany fifalianao sy ny fahasoavanao. Tao am'izay hitsangana ho vavolombelonao. Noho ianao Jesoa. Amen.